Tonga eto amin'ny fokontany Ankatrakatra, kominy ambanivohitry ny Ankilimalinaka, ireo simenitra 20 hanarenana trano fianarana izay nampanantinainy ny filoha lefitry ny antenimiram-pirenena. Ny firenena Bado na ny kominy Bado dia tsy misy fanosoana ho aminy lafa ohatra tsy mahay taratasy ny olo ao aminy. Ka zay mahatonga anay hoe natanay lahara-pahamehana ny fanamboarana ity sekoly ity ka tamin'ny folo andro lasa zay nanome tableau noir zany zahay teto zao zany dia misy sima ao anamboarantsika dalazy zay noentinay. 4 kilometatra miala ny Ankilimalinaka i Ankatrakatra fa vao zao misy solombavam-bahoaka mitsidika. Fa zahay iaho dia nahafokotany anay mbo tsy misy député zao nanahaka an'izao zoto sady fokotany surtout ambanivolo aty. Fa vao amizao fitondra filoham-pirenena zao miaraka aminareo zao mahita zahay hoe mana député tokoa. Ka fisaora bevata Andriamatoa député de Madagasikara. Zahay tsy ahavoavaly anio fa ndranagnahary ahavoavaly azy. Raha ny mpianatra eto hatramizao dia mbola mipetraka amin'ny tany. Hitatsika ny lohan'ny trano dia ratsy tena ratsy ka nampanantena ny vice-président Assemblée nationale fa hanome fanitso hanamboarana ity trano fianarana ity.